miarabantsika rehetra indray amin'izao fotoana mahafinaritra mino ny tompo antsika izao androantsika aloha dia mamarana kely ny amin'ilay hoe mibanjina an' Jesosy Kristy. Bedibe zavatra azo lazaina ao anatin'izany saingy ny herinandro manaraka tsika diditra roa hevitra hafa indray amin'izao teny fiainana izao. Androantsika dia resaka momba ny zava-misy amin'izao andro efa mahakaiky dia akaiky ny fiaviany Jesosy Kristy eny amin'irao ny lanitra. Izany dia andrandray ny zanak'Andriamanitra rehetra satria dia ho avy tokoa Kristy tanteraka ilay teny hoe andeha dia namboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray kahaka anareo ho any amiko. Androantsika resaka ny amin'ny hoe mibanjina ny Kristy ao anaty fanozongozonana. Tsarovy tsara fa misy ady iainantsika ety. Io ady io tsy voatery resaka ihany hoe ady amin'ny aretina taka ny iainantsika amin'izao fotoana izao ianan'izao tontolo izao misy varana aretina anankiray virus tsy tamaso ny sisa. Tsy resaka ihany hoe ady amin'ny anoanana, ady amin'ny fantrana, ady amin'izao sy n'izao sy n'izao ny herisetra, fanavakavahana, ady samy firenena. Fa ny ten'Andriamanitra milaza mihitsy hoe isika dia miady amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary ny fanaratsy eny amin'ny rivotra dia mampiasa zavatra maro izy hanozongozonana anao tsy hanana le fahasambarana ao amin'ilay firaisana amin'i Jesosy Kristy. Isika dia nety an-tanitsika dia efa manomboka mahatsapa an'izany hoe mahasambatra ny manaraka amin'i Jesosy. Ity afatsy ity zany dia mifantoka voalohany indrindra ho anao raha lahy sy anabavy sy efa nandray ho anao manokana amin'ny famonjena natolotry Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Ho anao dia aza diny tsy afaka anaisotra ny famonjena ao aminao ny fanaratsy fa no ataony kosa hanozongozona anao izy. Tsy hamela anao amin'izao izy, tsy mampitahotra anao fa tena ampiasa zavatra maro izy hanozongozonana anao. Fa manambara aminao kosa hafa ny soratra masina manana ny fanambarana fa arakaraka ny hanozongozonana anao rehefa mibanjina ny Kristy ianao vao maika ao mafioriny ianao. Indray androzay tany amin'ny faritra andrefana tany dia nivahiny tany dia avy misakafo atoandro misy papay maniry eo amin'ilay tany lonaka be atsondrareo baibo dia mijoro ilay papay atsasakadiny fotsiny taorina ny alako sasatra kely taorina ny sakafo ny foa efa nidaraboka ilay papay nefa tsisy endrika tyty ivelany nahitana an'izany dia nidiniako ilay izy dio izy aho hoe tsy namaka lalina ilay papay satria baibo no nanirinya dia tsy nitady zavatra lavitra tsy ny fakany fa ampy azy tanteraka zay zavatra nanodidina azy teo dia vo nisy rivotra nitsoka fotsiny dia tonga dia nidaboka izy. Fa betsaka ny karazakazo tsofo ny rivotra isan'andro fa tena maka toerana lalina ny ambanin'ny tany any ny fakany dia misy ary azo zay na misy cyclone tsy mihinjery izy. Izao no teniko aminao avelan'i Jesosy nandray mitranga ny fanozongozonana mba tena aka fanorenana tsara ianao dia mahatra tsara ianao ary rehefa mahafahatra tsara ianao dia tena iainanao feno le isika manana fanjakana tsy azo zongozona tsy azo ampiororona. Zay lay ambarany ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo ao dia Andriamanitra efa nyteny ray maka hoe ampiororoko ny lanitra sy ny tany dia izay zavatra tsy maharitra dia mirotana fa zay maharitra kosa tafajoro. Ianao lay efa nandray ny famonjen'i Jesosy Kristy, ianao le tena atsoka hoe kristiana, tsy resaka fomba mpivavahana, tsy resaka anara-piangonana, tsy resaka titra entina fa ianao le nandray ny famonjen'i Jesosy Kristy, ianao le zanak'Andriamanitra. Dia izao no teniko aminao, banjin'i Jesosy. Zao vanim-potoana izao tena mihamafy ny fanozongozonana ao anatin'ny aretina, aiza ianao Jesosy, ao anatin'ny olana, aiza ianao Jesosy. Misy koa ny fanambarana samy hafa rentsika na amin'ny hainao manjery io
amin'ny tambazotra isan-karazany amin'izao fotoana izao dia be diaibe ny vaovao enitsika ny fanambarana ampitaina zao misy an'izao ary matetika aza misy zay misy maka andiny tsoratra masina dia miorooro misy toerana eto Madagasikara zay na ino koa afatra hoe dia efa matahotra sady ny olona any fa midaty toy n'izao iny a isy vato be mianjery ity ambonin'ny tany zany hoe ny amin'ny ranomasina hono le izy dia hiatraika be ity ambonin'ny tany zao fotsiny zavatra mbara ahoana ny afahantsika tsy ho vozongozona voalohany indrindra ninninona zavatra mitranga dia azadino Jesosy ny manana ny fahefana faratampony tsy ho zava-misy io akory no mampiseho hoe tsy manao nainona na inona izy na mijery fotsiny izy tsia ny fitiavany ianao tsy miova avela ny hiaran'le fanozongozonana ianao fa izy tsy mandao anao anatin'ny fanozongozonana avelany ianao vozongozona mba tena hifikitra aminy ianao fa iny fifikiranao aminy iny hiteraka zavatsoa tsy hita pesipeseny eo aminao eo am'izay anao va tena mahatsapa ny tena dika zany hoe fiadanam-po fanantenana fiorenana eo am'izay anao va mahatsapa hoe aizatika sambatra foana ninninona zavatra miseho ity ivelana dia ny afahanao mamahatra dia voalohany indrindra Jesosy Kristy ny tompon'ny fahefana rehetra ity an-tany ka hatrany an-danitra zay ny teniny talohany naniraka ny mpianatra izy efa nomena ny ray nanome azy ny fahefana nomeny ray azy manontolo zany eo am-pelantanany zany ary izy koa ary rehefa anjaka ity an-tany ndray androany dia mbola anarana entiny koa hoe mpanjaka ny mpanjaka izy tompon'ny tompo izy manana ny fahefana zany ny mpamonjy anao ary ambarany ten'Andriamanitra izy ilay isakaiza azo antsoina amin'ny andro mahory afaka manatina ny seza fiandrianan'ny fahasoavana isika dia mahazo ny anjara famonjena tandrify itsika ny faharoa dia zao manina koa isika mila mibanjina ny Jesosy Kristy ny tanjon'ny devoly dia zao tsy ny anakananao hivavaka tsy ny anakananao anaraka fomba mpivavahana tsy ny anakananao hoe anao zavatra ezaka be sy ny sisa sady tsy miteny ratsy daholo zany fa ny tena tanjon'ny devoly voalohany dia zao ny atonga anao tsy hifantoka amin'i Jesosy Kristy ny atonga anao nafahatsapana hoe mbola misy famonjena anekafa mbola misy anarana hafa mety azahoan'ny olona famonjena amin'izao fotoana izao tena malahelo ny foko satria be diaibe ry olona natsoina hoe kristianina izy teo aloha fa zao izy lasa mino hoe rehefa mivavaka fotsiny rehefa sérieux tsara fotsiny fa io tsy misy afa-tsy fanahara ihany dia Andriamanitra milaza aminareo fa tsy misy lalam-pamonjena afa-tsy ny fanekena ny sorona nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tsy misy famelan-keloka afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany ny anarany ihany no mahavonjy tsy misy mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona afa-tsy iray ihany dia Jesosy Kristy Jesosy Kristy no ivony asan'Andriamanitra rehetra ny Jesosy Kristy no ivony fataterany sitrapon'Andriamanitra rehetra ary Jesosy Kristy irery ihany amin'ny alalan'ny finoana azy mahatonga antsika mahazo famelan-keloka manana fiainana mandrakizay akoatra amin'izay dia milaza aminao marina dia marina tokoa fa endrika fanozongozonana daholo zato tsy miresaka aminao fomba mpivavahana tsy miresaka aminao religion tsy miresaka aminao filozofia tsy miresaka aminao fahalalana ny maha-olombelona fotsiny any tsy dia mandeha lavitra amin'izany fa ny ahazavatra ray aloha fantatro maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy naka ny toerako izy tsopo-toerana izy mitondra ny fahotako rehetra izy mandatsaka ny rano izy ho famelana ny eloko rehetra ary amin'ny alalan'ny fonoko azy manana fiainana mandrakizay efa nampiraisina tamin'ny fahafatesany efa nampiraisina tamin'ny fandevenana azy ary efa nampiraisina endrika tamin'ny fitsanganany banjina ny Kristy tsy ho vozongozona mandrakizay fa manambara hoe Kristy ny tompo Jesosy Kristy no mpamonjy
ary dia mitonanao androany raha mbola mety vohozongozona ianao na sendra efa tena vohozongozona tokoa ianao ndao isika hitodika indray amin'i Jesosy. Azonao atao hoe manaraka nyity vavaka ity, ataovy amin'ny fonao manontolo zany sao fotsiny tenena Jesosy tompo misaotranao fa tia ianao, misolo-toeranay ianao, fantatrao manokana, fantatrao ny anarako, fantatrao ny fiainako, tianao ary ho ahy mihitsy ny idinanao tyty ambonin'ny tany, ho any nafatisanao teo amin'ny azo fijaliana, mitondranao ny fahotako rehetra, mitondranao ny heloko rehetra, dia nalatsaka ao ny ranao ho fanamarinana, ho fanadiovana, efa navelanao ny heloko. Androany ray atompo dia miverina amin'izany fahatokiana feno zany. Ifonako aminao raha nierikerika, ifonako aminao mihitsy tompo raha niala le fibanjinako anao, fa androany miverina aminao, banjina anao, ifantoka aminao ary te hiverinako amin'le fifandraisana manokana, fifandraisana mivantana, fifandraisana tsy mety tapitra eo aminao tompo, fa ianao ny fiainako, ianao ny fanantenako. Amin'ny lalan'izany vavaka izany tompo dia mino ka mampahery andray ianao, hitantanahy ianao, tsy antehitra amin'ny herin'ny tenako sy ny ezaky ny tenako fa mitsahatra aminao dia matoky anao misaotra tompo.